Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndrakely. Fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay efa eopotitra ny fahitalavitra amin'ity androany ity. Miarabanareo aho no zao fahavelomana nomen'Andriamanitra antsika izao, ary manonona ny fiadanana, ny fitsaharana, ny fiainana be dehibe, ny fanasitranana, ny fanafahana ary ny fitahin'Andriamanitra mba ho ataony aminareo tsiraray avy tokoa ane izany. Hivavaka ho anareo moa aho amin'ny famaranana ny fandaharana mba ho tanteran'Andriamanitra arabaky teny izay tsodrano sy firaren-tsoa izay efa nataoko ho anareo izany. Noho izany aro tsara zo afatra sy fampianarana entiko ho anareo amin'ity androany ity, satria raha mazava aminao ity afatra ity ka hoe voarainao tsara dia ahitan'Andriamanitra miasa, tena hitan'Andriamanitra miasa tokoa ianao anio de anio ihany. Ino tsara am'izay asa? Ny afatra na ny fampianarana. Lay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, lay Andriamanitra tompo zao rehetra izao, lay Andriamanitra nahary atsika zanak'olombelona araky ny voalaza amin'ny Baiboly. Andriamanitra tia antsika tsy misy avana izy. Anisan'ireo olona tena tiany zao ianao zay mahita sy mandray ahy amin'ity andro anio ity. Marina fa mpanota isika zanak'olombelona, anisan'izany ianao, ary efa nanao diso teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy aza, nanao diso teo anatrehan'Andriamanitra foana, zay ihany koa kama no ilazana azy. Marina ihany koa fa efa nahasazy tamin'Andriamanitra isika, nahasazy ny zanak'olombelona de ny fahaverezana mandrakizay ary ny osina mandritra ny fahavelomana eto ambody tany ity. Marina daholo zany rehetra hito zany, kanefa na de zany aza ny zava-misy de zao ny voalaza ny Baiboly: tia antsika foana ny tompo Andriamanitra tokoa, tia ho amin'ny famonjena ny fanantsika, tia hosom-pifanina ny tenantsika zay marary, ary tiany hovahany ihany koa ny olana misy. Manamarina izany zao tenin'ny Baiboly vakina manaraka izao. Andao vakintsika ny voasoratra tsao natoko fatelo manomboka amin'ny dininy fa 7 ka hatramin'ny diny fa 8 toy zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: ary tahaka ny nanandrata Mose sy menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. 9 fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. 10 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloko zao tontolo zao fa mba hamonjena izao tontolo zao. Zay mino azy dia tsy hoelohana, fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakala tokan'Andriamanitra izy. Toy zao no dikan'io teny no vakina io. Eo amin'ny dininy fa 9 aloha hoy ny Baiboly fa toy zao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao. Mazava zany voalaza hoe zao tontolo zao mihitsy no nitiavan'Andriamanitra, ny zanak'olombelona rehetra no nitiavan'Andriamanitra. Tsy misy navahany na fotsoditra io na maintoditra, tsy misy navahany na mahatra io na manakarena, tsy misy navahany na bado tsy nandeha fianarana io na manampaizana manana diplôma ambony. Tsy nisy navan'Andriamanitra fa no tiaviny daholo ny zanak'olombelona rehetra. De ino hoy ianao no nataon'Andriamanitra ho fanehoana an'ilay fitiavana
arak'ilay voalaza amin'ny andiny fainam-be folo le teny vaketsika teo tonyle teny nomeny ny zanan'lay itokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Zao tontolo zao ny olombelona rehetra samy nitiavin'Andriamanitra daholo ary miporofo fa tena tian'ny olombelona Andriamanitra ny zanan'lay itokana tany an-danitra mihitsy no nomeny ho antsika zanak'olombelona. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny mba hanana ny olona zay mino ny Jesosy io, mandray ny Jesosy io ny mba hanana ny fiainana mandrakizay. Azavaiko aminareo zay mandresy mahita amty androandroany ity fa misy hery mahagaga tsy takatry ny sain'ny olona ny amin'io Jesosy zay nomen'Andriamanitra atsika io. Indrindrindrindra fa hoe izy tonga tety ambony tany tena misy hery magaga mahavoavonjy ny fanan'ny olona ao am Jesosy. Misy hery magaga mahasitrana ny olona marary ao am Jesosy. Misy hery magaga mahavoava olana ao am Jesosy. Ary misy hery magaga mitondra fiainana vaovao, tatara vaovao ao am Jesosy. Zao matsy zay rehetra nino any Jesosy io ary nandray Jesosy ka mitoetra ho any Jesosy de ny olona takizany de anehoan'Andriamanitra ale hery magaga zay nambarako tery aloha hoe tsy takatry ny saina amaneritreritra ny zavatra ho ataon'Andriamanitra am'le olona. Fanamarina kely sady fampahirezana anareo mba ino sy anaiky fa Jesosy no fanomezana avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra ho famonjena ny fanahintsika, ho fanasitranana ny arentsika, ho famahana ny olana ny fiainantsika ary ho fitahina ny fiainantsika mandritry ny fahavelomana eto ambony tany. Fanamarina kely hoy aho ny zanak'alatokan'Andriamanitra azy nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona. Ny fiainana mandrakizay ihany koa azy de nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona zay nino sy nandray ny zanany. Zay le voalaza ao amin'ny andiny fainam-be folo. De hoy ny Baiboly tsy omen'Andriamanitra atsika miaraka am'izay koa fa ny zavatra rehetra mikasiana amin'ny fiainana eto ambony ty tany ity. Dimy io tsara zany tompoko hoe ny zanan'lay tokana azy zay ny tany an-danitra fony de nomeny atsika zanak'olombelona. Ny fiainana mandrakizay aza no maniny ho atsika zanak'olombelona. De ahoana moa no isalasalanao fa tsy omen'Andriamanitra atsika miaraka am'izay ihany koa ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Romana 8:7 moa no manambary zany. Zao ny voalaza manao hoe zay tsy niaro ny zanan'lay tokana fa nomeny atsika zanak'olombelona izy. De hoy ny fampianaram-polo manao hoe tsy omeny atsika miaraka am'izay koa fa ny zavatra rehetra. No zany mitona anareo ao ny ino ary indrindrindrindra ny anaiky fa lehibe ary tena lehibe ny fitiavana zay efa nitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Ary anisan'ny olona tena tia ianareo zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana zao tsy kisendrasendra akory ty androandroany ity ka nataon'Andriamanitra nandeha an'izany afatra zany ianao fa ho fanamafisin'Andriamanitra aminao hoe tena tiany ianao, tena tiany ianao. Mitona anareo ihany koa ny ino fa Jesosy no mpamoty ity zao tontolo zao ity araiso izy ho ao anatinao, hitoetra ao anatinao. Am'izao tsika miteny zao dia efa mandondona varavara mifonao izy, efa mandondona varavara ny tokantranonao izy, miandry ny fanapa-kevitrao ny ampandroso azy ho ao anatinao Jesosy. Zao matsy le teniko tery aloha mahatonga masaky milaza hoe Jesosy zay nomen'Andriamanitra atsika zay nampidiny tety ambony tany no famonjena ny fanantsika, fanasitranana atsika, famahana ny olana ny fiainantsika ary ny fitahinantsika mba hananatsika fiainana vaovao. De zao rehefa nazo toerana ho anatsika Jesosy de tsy misalasala io Andriamanitra zay nitiatsika ty amin'ny fitiavana lehibe io
ny hiditra antseto fiainatsika ny aso fiainatsika ka hitondra zany fahasoavana rehetrarehetra zay no tanisako izany ary zany no ato matonga manamafy hoe amty androandroany ety dia mino maneke fa lehibe tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra zay efa nasehony atsika mino ary maneke ny anome toerana an Jesosy ho ao anatsika fa miandra atsika ho am'izany tokoa io Andriamanitra tsy toa io ny tompany amindra fo amitsika tsiraray avy ary ho amarininy eo amin'ny fiainanareo ane zay afatra tapany voalohany nambarako taminareo izay hita ny tapany faharondra atsika mbola eno tsara ihany ko ity fanazavana manaraka ity ho fanamafisana fa tena tiatsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra eno tsara noho ny fahotana nataon'ny Adama sy Eva dia nataon'Andriamanitra nandova osina ny zanak'olombelona rehetra ny taranaka rehetra marika ankehitriny i Adama sy Eva lay olombelona noharian'Andriamanitra voalohany no nanota tamin'Andriamanitra nanao diso tao anaty Andriamanitra dia nahazo osina izy ary zany ozony zany araka volazan'ny Baiboly dia natao nahatratra ny taranaka rehetra ny fandimby mandrika ankehitriny misy ozona zany eo fiantsika olombelona fa noho ny fahotantsika ihany ko noho ny fanipotsapo nataotsika ohatra de niampy osina karazany hafa indray le osina zay fa nolovana avy tany amin'ny Adama sy Eva ary araky nitako anaty Baiboly ny osina mitatao sy mitambesatra eo amin'ny olona no fototry olana sarotra vahana fototry ny aretina sarotra sitranina ary mbola fototra ny fiainana mandamoka sy maty akaranany foana zany marina ary zany zava-misy am'izao vaninandro misy atsika zao fa sao anefa ny vaovao mafala ary tena mampahery be lehibe ary tena lehibe ho eo ny fitiavana nasehon'Andriamanitra antsika zanak'olombelona tena fitiavana lehibe tsy misy toy zany mihitsy le izy tompoko marina fa nandova osina tokoa isika taranaka mandrika ankehitriny nandova osina avany amin'ny Adama sy Eva marina fa nahazo osina isika noho ny fahotantsika noho ny fanipotsapo nataontsika sy zavatra hafa mety hoe nataontsika fa saingy lehibe ho eo ny fitiavan'Andriamanitra tena lehibe ho eo ny fitiavan'Andriamanitra porofony zany io zanan'ilay tokana zay nomeny atsika io dia nataon'Andriamanitra sorona teo amboniny hazo fijaliana mba ho famonjena ny fanatsika ary ho fanafana ny olona am'le osina zay mitatao sy mitambesatra araka ny volazan'ny Baiboly naantona teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy naantona teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy de avy eo nalatsa-dra ary avy eo novonona mihitsy azy de taorina zay de nalevina Jesosy Kristy fa saingy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo taorina zay de nasandratra ny tanakavanan'Andriamanitra ary naperak'Andriamanitra any an-danitra eo amin'ny tanakavanany Jesosy Kristy ka ny finoan'ny olona sy ny fanaikany olona zay asa lehibe nataony Jesosy zay no fototra matonga ny osina na ny osina nolovaina avany amin'ny Adama sy Eva na ny osina zay vao tonga tateoriana teo ny fiainatsika ho resy tosika ho tapaka ho foana no zany dia mampaheranareo ao mba tena hitodika amin'Andriamanitra hitodika am'le fitiavana lehibe zay fa nitiavan'Andriamanitra atsika hitodika am' Jesosy ihany ko ary saintsaina alay sorona lehibe zay fa nataony teo ambony hazo fijaliana izany eno tsara ke ty voasoratra ity
le jauna toko fatelo 15 ary tahaka ny nanandrata mosesy menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana zanak'olona mba nana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy tahaka ny nanandratany mosesy menarana varana tany anefitra no anandratana ny zanak'olona ihany koa zany hoe tsy maintsy anandratana zanak'olona mba nana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy tosomatsy zavanisy tam'izany fotoana zany araka voalaza amin'ny nomery toko 14 ka hatramin'ny 15 eno tsara tantara fa tsy ovakina amitsika angambany le izy fa rehefa aveo vakina raha ohatra ka misy amin'ny fotoana Andriamanitra moa rehefa nanafaka zanaka Israely niala tany Egypta de izy no nitarika azy mba hoany am'ilay tany tondradrotsy tantely ary Andriamanitra rehefa mitarika ny olona dia tanteraka ny fitondrany azonao sany tiako ambara tanteraka ny fitondrany tsisy azo hianina na de kely azy ary izy amitsika zanak'olombelona moa no masa anakina an'Andriamanitra ka hoe tsy anatsiny de ina hoe ianao no nitsanga tantarainy baiboly fa hovakiko aminareo rehefa avy eo fa nitarika ny zanak'Israely Andriamanitra de notariany nakany amin'ny lalana manodidina makany amin'ny ranomasina mena de vokatry zany dia nomonomonina nanometsiny any Mosesy mpanompon'Andriamanitra nataon'Andriamanitra fitaovana hitarika ny zanak'Israely ny zanak'Israely rehetra ary ambony zany nanometsiny an'Andriamanitra tsy toa mihitsy ary zay fanomezantsiny nataon'ny zanak'Israely zay no natonga n'Andriamanitra nalahelo ary tezitra ka ny fahatezeran'Andriamanitra de io ny baiboly manao hoe nandefasan'Andriamanitra menarana afo ny zanak'Israely rehetra ka zay voakaikitra menarana afo de io ny baiboly hoe maty zay voakaikitra de maty zay voakaikitra de maty eto zany dia mandefa teny aminareo zay mahita sy mandray aminy zao fotoana zao tandremo tompoko ny manometsiny ny mpanompon'Andriamanitra mpitarika atao fotoana zava-pady zany satria io mpanompon'Andriamanitra mpitarika io dia Andriamanitra tsy toa no ao aminy ny fanan'Andriamanitra no ao aminy ary amin'ny alalan'izany Andriamanitra tsy toa mitoetra ao aminy amin'ny alalan'izany fanan'Andriamanitra ho am'izany no hitarian'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra dradray mantsy misy fijery hafahafa eo amin'ny olona kristianina sasany mieritreritra hoe diso famindra le mpanompon'Andriamanitra na diso fanapa-kevitra le mpanompon'Andriamanitra na hoe tsy mety araka fijery olona azy natao le mpanompon'Andriamanitra tsy atompoko fa raha ohatra ka tsapanao fa tsy mety koa azy nataony de ny mifonao azy ny mivavaka ho azy ny tokony nataonao fa ny mametsiny atao zava-pady fa tena tsy mety amin'Andriamanitra zany no natonga n'Andriamanitra tsy faly tam'ny zanak'Israely tam'izany fotoana zany ary indrindra tandremo de tandremo ny manometsiny an'Andriamanitra ohatra ny fiainana mahazatra ny olona maro ity manometsiny an'Andriamanitra ity hitako zany ho an'le olona raisoa ao ambirao mitantara ny olana nazo azy izy mitantara izy hoe efa mba mivavaka fa tsy azoko mivalim-bavaka mitantara izy hoe tena mba nitaraina tamin'Andriamanitra fa tsy novonjeny de lasa saina pastera de natonga lasa nanometsiny Andriamanitra mihitsy diso ve diso ianao satria Andriamanitra tsy azo menatsiny fatany tokony ataony fatany masoanao raha tsy azonao androany valim-bavaka de fatany izy malala ny antony ka tsy azo atao mihitsy mametsina an'Andriamanitra fa zany no fahatsona lehibe tena lehibe tonga teo amin'ny zanak'Israely adoko vakitsika voasoratra Nomery toko 20 de ny 10 ary niala tany an-tendrombohitra ora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena amdidina ny tany Edoma de kivy ny fanahy olona noho ny lalana 15 ary ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no entinao niakatra avy tany Egypta izay ho fatetehany hevitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mamona aminaina ny fananay itony mofomofona itony 15 ary Jehova dia nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona
ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely. Zay zany sazy nomen'Andriamanitra azy ka tandre mitovy fa tsy mety ho iaho ny manometsiny ny mpanompon'ny Andriamanitra pitarika na hoe manometsiny an'Andriamanitra zay ivavahana any. De hita am'le tena lesona lehibe zany tsika am'izao fotoana zao. Ka rehefa zay zava-nisy dia nifona tamin'Andriamanitra ny zanaka Israely, nifona nagataka famindram-po, nagataka famelan-keloka ary nitao mihitsy Mosesy hoe anao fifonana izay fa efa nalota teo aminao, nalota tamin'Andriamanitra. De nifona ho azy Mosesy. De tena mampahery ry havana, Andriamanitra tena mamela heloka rehefa miaiky eo fahatsoanao ianao, tena mamela heloka rehefa tena miaiky ianao fa tsy mety nataonao. Ka hoy aho hoe asa mba manamary tena zany mihitsy ianao fa meteza iaiky eo natry Andriamanitra raha nanota tokoa ianao, na hoe nanao tsy fanao, na hoe nanao diso, fa vonin'Andriamanitra amela heloka, tena amela heloka antsika zanak'olombelona. De rehefa natao Mosesy vavaka zay dia zao no famindram-po lehibe sy vahaolana nataon'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, manamboary anao Mosesy menarana varahana ary maka hazo lava de antony eo ambony hazo lava io menarana varahana io, ary tominy zanak'Israely mba hijerany io menarana varahana na antonao io. Fa zay rehetra mijerany io menarana varahana na antonao io dia hositrina avokoa izy rehetra, hositrina avokoa izy rehetra. De tena azoko saratsaina mihitsy ny fandehany tantara hoe na de efa misy olona eo ambavoana fahafatesana azy, efa tena miala aina ka tominy izy mba hitodika jeran'io sary io menarana varahana natsaka Mosesy io, de hositrana izy ho baiboly ary tena sitrana tokoa. Na de atao hoe bataina aza mivatana de odina ny lohany atsaka hoe io jereo, io jereo, io jereo, io jereo, hita amin'ny masonao hoe une fois vao mahita izy tonga de sitrana, tonga de sitrana. De ny zanak'Israely rehetra nino an'izay teny natao Mosesy zay ka hoe jera le menarana varahana zay nanto Mosesy to ambony hazo lava de sitrana avokoa. Zay rehetra natodika ny lohany ka nanaiky nijera le menarana varahana de sitrana avokoa izy rehetra na dia efa teo ambavoana ny fahafatesana azy. Andonge vakitsika amin'ny voasoratra andiny fahavalo, aroa Jehova taminy manao famenarana hafa ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izy. De nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary zay olo voakaikitra ny menarana ka nijery lay menarana varahana dia velona. Zay ndika le teny ato hoe ary tahaka nanandratany Mosesy menarana tany anefitra le 2:11 jaona toko fahatelo ary tahaka ny nanandrata Mosesy menarana tany anefitra no tsy maintsy nanandratana zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Ianao manokana zany am'izao fotoana zao, raha tianao anana fanavovojy, raha tianao ny hositrana amin'ny aretina, raha tianao ny voavaly ny olana, raha tianao ny anana tantara vaovao, raha tianao ho tanteraka le teny nataon'i Jesosy hoe omeko fiadanana ianareo, omeko fiatsarana ianareo, omeko fiainana be deabe ianareo, de tsotra mino fa Jesosy no lay menarana varahana zay nasandratra Mosesy tamin'izany fotoana zany. Mino fa ao am' Jesosy no misy an'izay hery magaga avy any an-danitra mitondra famonjena, mitondra fanasitranana, mitondra fanafahana, mitondra vahaolana, mitondra fitahina, mitondra fiainana vaovao, mahatonga fiadanana, mahatonga fitsarana, mahatonga fiainana be deabe. Aoka hitodika amin'Andriamanitra ianao, hijerany Jesosy ianao ary mino fa izany tokoa io Jesosy io. Fa raha resy latrany am'izay tena ambarako zay ianao de ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga any io de no ihany eo amin'ny fiainanao ry havanao. Zany nge no tena hoe fitiavana lehibe tsy misy tahaka zany ka na de io osina ny tatao sy ny tambesatra taminao io zay mitondra ny olana amy karazana de ho tapaka io, ho fona io aorina vavaka zay ataoko ho anao. De zao averiko zany teniko, te ho afaka ve anao, te ho sitrana ve anao, te ho afaka am'ireo olana manjoanao ve anao,
te hotahina araka ny teny fikasana ao anaty baiboly ve ianao sotry Jesosy no vaholanao lay sary lay mena rana varana na sandratry Mose tamin'ny hazo lava no vaholana ho an'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ka zay midira lay mena rana varana na sandratry Mose dia velona daholo ary ankehitr'indray dia Jesosy zay nahantona teo ambony hazo fijaliana maty teo ambony hazo fijaliana nalevona ary natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty avy eo nasandratry ny tanakavan'Andriamanitra izy no vaholana ho antsika ankehitriny ka raha mino an'izay ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainanao ijoro vavolombelona aminareo ingae hitantara aminareo fa tena lehibe ary tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ndre mandeha de nisy madama kely anankiray zay miaraka tamin'ny ray aman-dreniny izy miaraka tamin'ny rafozany ihany koa izy tonga tao amboroko nanana olana lehibe mihitsy ity madama kely ity satria izy ke mitoe jaza eo faefatra ny volana votsitra le zaza miala ao an-kibo le zaza de efa imbetraky izy no tratran'izay fisehoan-javatra izay efa natao daholo zay azo natao rehetra fa dia tsy nety niova mihitsy ny tantaram-piainana fa zay zaza petraka de votsitra afaka isaorana moa Andriamanitra fa noho ny fitiavan'Andriamanitra azy dia nandre ny toroteny nataoko tahako zao izy ary tena resy lahatra mihitsy izy ny am'ilay fanazavana netiko fatany tsara hoe osina tsy fanananjanaka osina ny fahafanjaza fatany tsara zany ny bokyny Deutéronomie 7:15 moa no manambara zany satria raha ny teny fikasan'Andriamanitra dia tsisy ho afajaza ozy izy eo aminareo nalana vavy ary tsisy tsy hoteraka eo aminareo nalana vavy eny hatramin'ny biby fiomponareo azy a dia nataoko ananjanaka fa rehefa mifanohitra am'izay zava-misy de ozina le izy de voaray tsara mihitsy a zay fanazavan'izay fa tamin'ny alalan'ny radio no nandrenesany an'izay fanazavan'izay de zay natonga azy ndresaka tamin'ny ray aman-dreniny de resy lahatra ny ray aman-dreniny ndresaka tamin'ny rafozana resy lahatra ny rafozana de andao atsika ho any am'izany fiangonana zany eo na amin'io pastera io mba angataka vavaka mba ho tapana ny osina fa ozina zany zao mahazo anao zao hoe tsy mety mahazo zaza tsy mety matana zaza votsitra foana ny zaza isiky ny efa-bolana ao an-kibo de rehefa tonga tao broky reto fianakaviany reto de nambarako taminy am' Jesosy fa Jesosy no vaholana Jesosy no fototra mahatonga ny osina tapaka osina foana ka raha mino an Jesosy hoy aho ianareo mandray an Jesosy tafiditra ao anatinao reo Jesosy de ho avy eo Andriamanitra io hiasa eo amin'ny olona zay manana Jesosy ao anatiny ary ny vavaka zay ataoko ho fanapana ozina ho fanafanana ny osina amin'ny anaran'i Jesosy de ho amarin'Andriamanitra ary ataony tanteraka tena niny mihitsy ry zareo ary tamin'ny fotoana io efa bevoka efa bolana sa telo volana teo le vehivavitra de nataoko tokoa ny vavaka satria nino izy menakavy de tsofoko rano hoe tsy isy aminao tsony ny fahafanjaza tahaka teo aloha isaorana tompoandriamanitra fa teraka somatsara izy ary de nety tonatreako le zaza de ndrasiko mole zaza de nanaovako fisaorana manokana teonatreandriamanitra ary nitsofoko rano hoe manana tanjona ho am'ty zaza teny ny tompoandriamanitra am'izao fahaveloma zao de faly be mihitsy izy faly be ny ray aman-dreniny faly be ny rafozany fa dia tafita somatsara lay zazavavy zay afajaza matetika zany ny fitiavan'Andriamanitra ny teon'ity mbola hitantara aminareo anko zavatra nisy ndray mandeha tonga tao am borako tao a ny mpianakaviana miaraka tamin'ny zanavavy mbola kely satria narary ny aretina hémorroïde ity zanavavy ity ary mifefaran'ny aretina lay hémorroïde de mivadika ho cancer tsy nanatena anty zaza ity ho velona intsony le ram-pianakaviana tsy nanatena anty zaza ity ho velona intsony ny vola lany moa tao anaty fitsaboana tao anatiny enim-bolana efa tsy resany intsony fa tena mandeha tahaka ny rano ho izy
ka ny hémoroïde araka ny voalaza ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo andihy fafito amby roapolo dia osona io dokotera moa manana fomba fiteniny hoe zao ny antony mahatokany io aretina io tsy diso fara tena voalaza baiboly jerena osona io Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo andihy fafito amby roapolo vakio zay teny zay no za zany dia nampianany taoko zareo mba ino an Jesosy ino an'lay fitiavana zay efa tiavan'Andriamanitra azy ary matoy ianareo nandreny tenin'Andriamanitra tonga eto de fitiavan'Andriamanitra reo zany de nitomboko zareo mba handray Jesosy ino an Jesosy ary taorina zay nataoko ny vavaka isorana tompoandriamanitra fa alady atoandro zareo ny ona tamiko ny alady alina sitra tanteraka lay zazavavy tena sitra tanteraka ka rehefa nakany amin'ny hôpitaly zareo satria tsy maintsy verina amin'ny hôpitaly de akory ny agagany tamin'ny hôpitaly fa maina tanteraka lay cancer mena tompo ny voninahitra lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika tompoko ka mitona anareo aho aza mirorosany itsony mino an'izay fitiavan'Andriamanitra izay maneke an'izay fitiavan'Andriamanitra izay ary reso zay fitiavan'Andriamanitra izay ho ao anatinao mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny fahasoavany lehibe de ny famonjena ny fanahinao fanasitranana anao ary ny fanafananao amin'ny olana sy ny hitahinanao amin'ny lafin-javatra rehetra farany araky voasoratra io manasinareo zahay fiangonana Refy Andringakely tena tongava tompoko tena tongava androm-pamonjena ho anao zao andro zao androm-pamonjena ho anao zao andro zao tongava fa amonjanao ny tompo anao fagagana lehibe eo amin'ny fiainanao ny tompo Andriamanitra tsy to ivavakitsika ry tompo Andriamanitra tsara o tompo zao rehetra zao ianao lehibe ary tena lehibe ny fitiavana efa naseonao anday ko ankehitriny miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy aho mandrafo amin'ny olona rehetra zay nandreny niafatra netiko androany anao tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tena fitiavana lehibe azo reo ny nandrenesany anzo afatra netiko zao fitiavana lehibe avy any an-danitra avy aminao zany Andriamanitra satria tianao vonjena ny fanahany tianao hositranina izy tianao hafana amin'ny olana izy ary tianao alina fiainana vaovao tantara vaovao ihany koa izy amin'izao fahavelomana izao miaretina rehetra sitrako amin'ny anaran'i Jesosy ny olana rehetra esoriko amin'ny anaran'i Jesosy ary ny osina ninina karazana tapahako sy voalako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo asehony voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo halleloia amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany etika dia mametraka mandram-piona manao velomanareo tompoko amin'ny herin'indray eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana Refy Androndrakely